efa taona ray mahery ny nahatapahan'ny pompin-drano eto Bealanana, olana ara-teknika ny fototra izany. Vokany, miverina andoharano ny be sy ny maro, ao koa ny ady vovon-drano. Zany hoe zany ny rano eto Bealanana dia tegna mbola anisan'ny manahirana ny vahoaka satria ny rano teo aloha moa zany tsy mandeha, ny valin'ny fangatahana ndraiky efa misy fa na izany tsy zany ankehitriny dia mbola tsy misy rano ara-dalàna sady mbola manahitra ny fotoana fanjakana be mbo hijery akaiky ny rano Bealanana fa tegna mbola anatiny mangetaheta. Ny tsenkelany nataon'ny ben'ny tanàna Raharson Jackie Robertin sy ireo mpiara-miasa aminy ho laharam-pamena tamin'ny famatsim-bola FDL ny fanavaozana ny lapan'ny tanàna. Ny commune Bealanana dia anisany nahazo ny famatsim-bola FDL ka ny bureau-ny commune no navaozana ary efa vita izay natao fitokanana tanàna fomban-drazana koa satria zay zany no kolotsaina mamalagasy atsika. Eo amin'ny lafiny famoivezana indray dia ratsy dia ratsy ny lalana Bealanana Tsohy sy Bealanana Mbatoria. Ny vokatra nefa maro raha tsy tanisa afa-tsy ny vary sy ireo voamaina. Miezaka nanala lavadavaka ny faritra miaraka amin'ireo hery velona aty Bealanana. Fa na izany na tsy zany mbola miangavy ny fitondran-manjakana maefa zay miangavy ny mpiara-miombona antoko jiaby zany hijery akaiky zany ny lalana indrindrandrindra avy ary andilindram-pandrana ziska aty Ambatoria Est. Zay zany ny tegna tadiavinay fiara-miasa. Dia ohatran'izany koa ny rano eto aminay. Ka raha nanontany anareo teo hoe inona ny tombon-tsoa azo dia malalaka ny fivezivezen'ny olo sy ny vokatra. Ary zay mihitsy ny mahatonga zay zao dia entitsy zany ny lehiben'ny distrikta miaraka amin'ny faritra dia mifehy ny fivoan'ny vokatra avy ato aminay. Miezaka zany zahay atsara ny fidiram-bola amin'ny kitapom-bolan'ny commune sy ny faritra zay amin'ny distrikta ny tompona ndraiky miaraka amin'ireo force zany hoe ny gendarmerie sy ny police. Ilana fiaraha-misalaha ny fijerena ity tanàn-dehibe manana ny lazany ity. Eo amin'ny voavoan'ny fanatanjahantena